Fampatsiahivana kely amin'ny fidina tompon'akan'i Madagasikara ho an'ny taranja basketball sokajy lehilahy izay mbola mandeha ny lalao famaranana amin'izao fotoan'izao eo amin'ny sebama sy ny ASCUT avy any Atsinanana amin'ny tarika tamin'ny isa 7-30 ny ekipan'ny Atsinanana atao aorianan'ny fahavitan'ny ampaefam-potoana faharoa vao miditra amin'ny ampaefam-potoana fahatelo moa ny ekipa rototo amin'izao fotoan'izao azo zay fa mbola miady dia miady zany ny lalao aloha na dia mitarika foana aloha hatreto ny ekipan'ny ASCUT. Efa niresaka kianja isika teo niresaka ho an'ny baolina kitra teny Karion fa eto kosa indray dia ny kianjan'ny Maki Tsindratapenaka no resahantsika manaraka izay efa mandroso ny asa raha ny fijery azy teny aterina sy raha tombanan'ireo teknisianina izay manamboatra izany kianja izany dia efa any amin'ny 700 ny fahavitan'ny asa anaran'izy ireo ihany koa fa dia tratra ara-potoana ny fahavitan'ny ity kianja ity mitsidika teny aterina ihany koa ary ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava ny zoma teo. Roa volana sy tapany taoriny ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny temple de rugby etsy Andratapenaka dia efa hita soritra ny endriky kianja ho an'ny taranja baolina lavalava ity. Araka ny tombatomban'ireo teknisianina dia efa vita ny 700 ny asa eo mpamaranana ny fametrahana ny gradin kolasy amin'izao fotoana izao. Ny zoma ataondro teo ary dia tonga nitsidika ny fizotry ny asa teny Andratapenaka ny filohan'ny federasiona sy ny tale teknika nasionaly nambaran'izy ireo tamin'izany ary fa raha ny hita ety toerana dia ho voaja tsara ny fotoana nomeny ny orinasa mpanamboatra ity kianja ity. Raha izao fahitana ny fizotry ny asa zao dia voatanany kolasy tanteraka mihitsy ny teny nomeny hoe hoatonony amin'ny 15 décembre ny terrain ity zany zany hoe amin'ny 15 décembre zany amin'ny lanonana fitokanana izy ity nambarinareo avy amin'ny fédération fa isy lalao lehibe izay oman'ny fédération nafarany ekipa amin'ny vilany manahoana ny karan'izay zay an'izay dia efa mikarakara tokoa ny fédération miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny présidence zany ny mikasika zay fanampanana zay ka dia tokoa moa dia miteny mihitsy hoe na isy zay lalao lehibe zay dia eto dia efa mba manentana ihany koa na zareo kolasy sady misaotra ny zareo zany tena manao ezaka tena hoavana tokoa ny kolasy ary miendrika tokoa ny zavatra ataon'ny kolasy ary tompony ny kolasy dia manana mpilalao eo anivon'ny tontolon'ny baolina lavalava ka dia nomena voninahitra ny kolasy ho anisan'ny ekipa zany anokatra ny terrain-ny Maki eto Andratapenaka ity. Raha mijery an'le plan ohatran'ny somary misy banga ihany le izy manahoana ny mikasika an'izay. Marina tokoa zany satria eo amin'le plan zao dia misy le hoe fototra siège fédération io zany dia mbola resahany io amin'ny fotoanam-pitetezamita satria tokony misy siège ny fédération io miaraka amin'ny lay centre de formation zany satria zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny lehibe koa raha ety amin'itony kianja manara-penitra itony zany no asiana ny centre de formation miaraka amin'ny siège ny fédération zany ary akoatran'izay moa dia resaka toalety koa zany toalety ho an'ny VIP na ny officiel zany no tsy tao anatin'ilay plan fa efa niresahana ihany amin'ny zareo tompon'andraikitra ataon'ny kolasy zany hoe aiza ny toalety ho an'ny avaty amin'ny tribune sy ny aty amin'ny ilany andrefana zany ary eto dia mbola mamerina indray ny fisaorana ho an'ny filohan'ny tetezamita izay tsy mitsahatra mihitsy zany mitsidika ety manara-maso fizotrany fandehan'ny asa ka dia zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny lehibe ity kianja ity. Manodidina ny 300 eo ny mpiasa manamboatra izany kianja izany ary miasa andro aman'alina 420 ora amin'ny 420 ora.